Rehefa tafajoro tany amin'ny volana martsa lasa tany ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, antsointsika amin'ny fanafohizanteny hoe HCDDED, dia fantatra zao ireo mpikambana mandrafitra izany ary mameno ny fitsarana avona ny Haute Cour de Justice andao arahana ato anatin'ity fanadihadiana ity. Inona marina moa zany no tena andraiky ny manahoana ny fizotran'ny asan'izy ireo hoentin'Andriamatoa Pierre Le Noble Navony izay filohan'ity vovonana iray ity. Ny ACDD moa zany mitsangana ara-dalàna araka fomba ofisiely. Tamin'ny 23 mars ny ACDD zany no mitsangana ara-dalàna satria misy resaka mandeha hoe natsangana maimaika ny ACDD dia tsy marina zay satria mbola tsisy ninina misy eto amin'ny firenentsika dia fa nitsangana zany ny ACDD. Zay ngamba ny vaovao voalohany. Ny faharoa dia 27 avril araka ny voalaza ny lalàna ny fehan'ny ACDD io dia fivirina voalohany zany ataona ACDD dia manangana ny bureau, dia natsangana ny bureau tamin'ny 27 avril feno ny bureau amin'izao fotoana zao ny bureau ny ACDD dia taorianan'izay dia nanomana ny règlement intérieur, nanomana ny organigramme ary nanomana ny décret d'application ahafahan'ny ACDD hiasa amin'ny fomba ara-dalàna. Vitsy zay ndretrehitra zany zay vao tonga nanao fanendrena ireo solitenanay any amin'ny ACCG. Olona efatra zareo any, roa suppléant, roa ny titulaire. Ny titulaire voalohany zany titulaire zany dia ireto izy mianadary eto, Madame Annika Tsiazonangoly. Ny titulaire anankiray manaraka dia Koera Nathanaël. Ny suppléant zany dia Monsieur Pazes Claude ary koa i Monsieur Odilon Tataguera.